Mbola ao anatin'izay fanamariana ny andro maneran-tany ho famogorana ny fantrana izay dia nisy ny fampahafantarana hitatry ny fampandrosoana maha-olona aty Afrika izay notanterahany teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Carleton na androany. Na dia ny atsara aza ny IDH na ny indice de développement humain eto amintsika izay singa ahafahana manao tombana ny fivoarana eo amin'ny seritry ny fahasalamana, ny fanabeazana sy ny fiainana andavanandro araky ny tokony ho izy dia mbola ao anatin'ireo firenena manana ny IDH ambany Madagasikara raha ny fantatra na nandritry ny tatitra izay natao androany teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Carleton. Hita fa aingina kokoa ny fiakaran'izay indice zay eto Afrika ny makapeny na dia tsy tratratsika amin'ny ankapobeny aza ny ataontsika hoe ny tanjona napetraka ho tratrarina. Ny IDH tsika tamin'ny 2015 dia 0,582 teo. Natomboka androany ihany koa ny famolavolana ny andian'ny fahaenina amin'ny tatitra nasionaly mikasika ny fampivoarana ny maha-olona izay miompana amin'ny fanetsehana ireo vola anatiny na ny ressources internes. Amin'ilay firenena manitra dia hita fa bebe kokoa ny vola tokony natokana amin'ny volet social. Zavatra tokony tandremana nefa raha tsy voatandrina tsara ny vola tokony volet social ka tsy tonga amin'ny investissement azy dia mety entretenir les pauvretés ihany. Ny tiana tonga volet dia hoe tokony ananatsika ny indice de développement humain dia fantarina tsara amin'ireo volet social amin'ny ankapobeny aiza amin'ireo tokony andefasina vola. Veriko tsara fa rehefa miresaka asika le volet social tafiditra amin'izany fahasalamana, tafiditra an'izany l'éducation, tafiditra an'izany koa ny sakafo, ny fantalesakafo. Ny hetsika androany moa dia niarahan'ny ministeran'ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana miaraka amin'ny PNUD. Anisan'ny nanao famelabelarana nandritra izany ny mpanolontsaina ara toe-karena Andriamatoa Elhadji Fall.